tia atsika ny tompo na mafony ainy amonjy atsika izy. Nisangana indray ny teny Somafaly fa hanafika atsika amin'ny fahotana izy ka amela ny helotsika. Hoy Kristy aminao. Izany ny voasoratra fa Kristy aritra hitsangana maty amin'ny andro fahatelo, ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-kely ho an'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Noho izany miteny tompo izany ry havana, dia voavela sy voafava avokoa ny fahotanareo ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo, samy mideran'ny Tompo isika. Ny nahitrany amin'ny avo indrindra, o anandry aman'etra. Petraka amin'ny fifaliana isika noho izany famelan-keloka ny raisitsika izany, dia ny ra-fanampin'ny 20 nankasitsahantsika ny Tompo.
rantsana taniketra ao amin'ny sampana sekolaladya ny tarika atsika amin'ny hira omanantsika amin'ny famakina ny soratra masina. Amaky sy hain'ny soratra masina tsika ry havana arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny Joba. Joba 7:20 atomboka amin'ny 9:7 hatramin'ny 7:20. Joba 7:20 9:7 hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompony. Engane ka ho voasoratra ny teniko
enganie ka ho voatomboka eo amin'ny boky ireny, enganie ka ho voasoratra amin'ny vy fanoratana sady voaisy firaka eo amin'ny vatolampy ho mandrakizay izy. Kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra ahy, ka hitsangana any aparany eo ambonin'ny vovoka izy, ary rehefa levona ny hoditro izao simba izao sady afaka minofoko aho dia ahita an'Andriamanitra. Eny, izao ahita azy ary masoko ijery fa tsy olo-kafa. Efa matim-paniriana ny saiko ato anatiko. Epistily voalohany ho an'ny Korintianina, toko 5:10, ny 5:50 hatramin'ny 7:50. Korintianina voalohany, toko 5:10, ny 5:50 hatramin'ny 7:50. Fa izao no lazaiko, ry rahalahy, ny nofo aman-drà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro, zava-miafina anambarako aminareo, tsy hodimandry avokoa isika rehetra, fa vetivety toy ny indraim-pimaso, rehefa maneno ny trompetra farany, dia hovana isika rehetra. Fa ho tsofina ny trompetra, ary ny maty atsangana tsy ho lo intsony, ary isika hovana. Fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety lo ity, ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe, ny fahafatesana no resena ka levona. Ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fanindronanao? Fa ny ota no fanindronan'ny fahafatesana, ary ny lalàna no herin'ny ota. Fa isaorana ane Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Koa amin'izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefa-be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Filazantsara araka ny Lioka, toko 4:20, andininy voalohany hatramin'ny 12:20. Lioka, toko 4:20, andininy voalohany hatramin'ny 12:20. Rehefa hita dia hiara hitsangana isika. Ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna, fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra zava-manitra izay efa namboariny, ary hitany fa indro ny vato efa voakidia niala tamin'ny fasana, dia niditra izy nefa tsy nahita ny vatin'i Jesosy Tompo. Ary raha mbola very hevitra tamin'izany izy, indreo nisy roalahy niseho taminy nitafy fitafiana manelatrelatra, ary noho ny natahotra izy ka niankohaka, dia hoy izy roalahy taminy, nahoana no atao maty ny tadiavana ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovo ny teny izay nataony taminareo, fony izy mbola tany Galilea hoe, ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ka hombona amin'ny hazo fijaliana, ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Dia natsiaro ny teniny izy, ary niverina niala tamin'ny fasana izy, dia nilaza izany rehetra izany tamin'ny 12 lahy sy ny namany rehetra. Teo Maria Magdalena sy Joana, ary Maria reniny Jakoba, ary ny vehivavy sasany izay naman'ireo koa, dia nilaza izany tamin'ny naman'ireo koa, dia nilaza izany tamin'ny apôstôly. Nefa nataony ho arirarira foana izany teny izany ka tsy ninony. Fa Petera nitsangana dia niazakazaka nakany amin'ny fasana, ary niondrika izy ka nahita ny lamba paty mipetraka mitokana, dia lasa nody izy sady gaga noho n'izany zavatra tonga teo izany. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
Mivavakisika tompoko. Indreny hafalianay Jesosy Kristy amin'izao fahatsiarovana ny nitsangananao tamin'ny maty izao. Nandresenao ny fahafatesana ary indrindra ny nanafahanao anay tamin'ny ngezan'ny fahotana. Faly izahay mbola afaka mankalaza izany. Faly ihany koa fa mbola omenao anjara iaino ny teninao. Koa ankehitriny fanahy-masonao, io ny mpanomponao hitondra ny hafatrao. Ianao no anafy hery azy, ametraka ny teny eo ambavany, ahafahany mampinta aminay ny hafatrao. Indreto ihany koa izahay vahoakanao, ampangino ny feo rehetra tsy avy aminao, ahafahanay mandray ny teninao. Koa mitenena Tompo fa vonina iaino anao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Amtombona lalandavahoanany ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy ilay nandresy ny fahafatesana. Luka 7:20. Andro voalohany amin'ny herinandro, ny fanisan'andro jiosy dia nalahady ny voalohany, ny asabotsy na sabotsy no fahafito. Ny fanisan'andro jiosy dia manomboka amin'ny hariva. Zay mahatonga amin'ny Genesisy miteny hoe ary nisy hariva nisy maraina, nisy hariva misy maraina. Ny kalandrie na ny malaka jiosy na ny kalandary dia miova amin'ny hariva, amin'ny 9 Zany hoe ny andro alahady zao amin'zareo zany efa nanomboka omaly sabotsy hariva tamin'ny 9. Rehefa isaina zany dia zay no mahatonga hoe 3 andro, afaka 3 andro na hafatesan'i Jesosy. Satria zoma tamin'ny 3 izy no maty, amin'ny 3 arivo. Ny ora jiosy manko ampina 9 amin'ny oratsika zany. Raha miteny hoe amin'ny 7 izy dia ampina 9 zany dia 15 heures zany dia amin'ny 3 zany. Tamin'ny 3 izy no maty zoma io, zoma arivo. Ny sabata ariva dia efa manomboka zoma ariva amin'ny 9. Filentehan'ny masoandro zany mety ho 5 sasany. Ny sabata zany efa nanomboka zoma ariva, ary zay mahatonga ny Jesosy zany tsy maintsy nalevina aingina fa tsy azo atao mikitikitika faty amin'ny andro sabata, tsy azo atao miantona amin'ny hazo amin'ny andro sabata. Ka Jesosy rehefa maty tamin'ny 3 dia efa nivonjovonjena tsy maintsy alevina alohany amin'ny 5 sasany, dia tsy nahavita ny fikarakarana rehetra izy ireo. Sabotsy tontolo zany Jesosy tany ampasany. Zay zany mahatonga ny kristianina hoe andro maty io, andro fahanginana, andro fisaonana ny asabotsy. Dia nilaozan'ny kristianina nivavaka tamin'ny andro sabotsy fa ny jiosy iny, fa nivavaka alahady izy andro ny safidin'ny tompo nitsanganana. Ny alahady dia efa manomboka sabotsy ariva, ka raha mitsangana alahady maraina Jesosy efa isasika koa ny alahady zany. Zay maha-3 andro azy. Ny antony koa tsy hoe fanisan'andro jiosy ihany, fa lafiny ara-pitsaboana medikal, satria misy karazana maty izay tsy voandroana akory ny hitan'ny manam-pahaizana fa tamin'ny andron'ny Hippocratesy dia efa nisy an'izany hoe misy mort cérébral, mort clinique sy ny sisa. Ka elany amin'izany zany mila maty le olona 2 andro zay vao azo antoka fa tena maty amin'izay io. Zay ny antomboan'ny fiandrasam-paty, so mbola ho velona zany izy io.
dia izay koa ny antony mampitelo andro azy. Ireto vehivavy reto ozy izy rehefa afaka ny sabata izy mbola mijamina araka ny lalàna. Fa ny andro maraina tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, zany hoe alahady, nihetsika amin'izay ireo vehivavy reo. Dia nahita ny anjely izy, tenin'ny anjely, vakitsika ny 5 sy ny 9, tapany ihany amin'ny 9. Vakitsika ny tenin'ny anjely hoe, nahoana no atam maty ny tadiavinareo ny velona. Tsy ato izy fa efa nitsangana, tsarovo ny teny izay nataony taminareo. Zay zany ny tenin'ny anjely, teny mahery sady manome tsiny no manome valiny. Indray rehefa manao fanadinana ny ankizy sy ny tanora, dia matetika ao anatin'ny fanontaniana ihany no misy ny valiny, ny fizarana, ny zavatra ho atao. Zay mihitsy ny tenenin'ny anjely eto hoe manontany izy dia efa manome valiny. Nahoana no atao maty ny tadiavinareo ny velona. Tsy ato izy fa efa nitsangana, tsarovo ny teny izay nataony taminareo. Isika koa zany mitenenany anjely amin'ny andro ankehitriny, satria betsaka koa ny sarisary-pahafatesana eo amin'ny fiainantsika, ao amin'ny fiainan'ny fianakaviana, firenena, ankohonana. Zavatra roa ihany no asain'ny anjely inona ary inoantsika. Fanontaniana dia mino ny fitsanganana maty ve ianao. Zay ny fanontaniana voalohany. Ny faharoa, mino ny tenin'Andriamanitra ve ianao. Tantaran'ny reto vehivavy reto no amalitsika an'izany. Nandeha tany amin'ny fasana izy ireo. Toeran'ny inona ny amin'ny fasana moa? Toeran'ny maty zany any amin'ny fasana. Tsisy fanantenana tsony ny ao tsy mba miena fa plus foana ny ao. Izay mahatonga ny olona sasany miteny hoe tsy lakroa fa plus miampy ny ao fa tsy mba miena izay mitsofoka tao. Dia nankany amin'ny fasana izy ny alahady maraina mitondra zava-manitra, satria ny maty ny karakaraina, avadibadika, hosorana, zava-manitra, hofonosin-damba sy ny sisa zay tsy vita firy tamin'ny hafatesan'i Jesosy. Izay ny eritreretina ho atao ny andro maraina be nankany amin'ny fasana, zay toeran'ny famoizam-po, toeran'ny varo tsy mifody. Rehefa tonga teny efa na inona ny zavatra hitany voalohany moa amin'ny 2. Le vato amin'ny jiosy zany ngeza be le vato, boribory izy io matetika dia akodia. Ary reto vehivavy reto no amin'le hoe efa faty no an-tsainy adinony zany mitondra an'ireo lehilahy hanosika an'le vato be. Dia gaga nefa izy satria efa naninona le vato. Eo zany tokony hametra-panontaniana avatrany rehefa matoa misokatra ny varavaram-pasana na ny varavaram-kazo sy ny sisa varavaram-bato dia roy amin'ny antony, na nisy malaky loatra, na nisy niditra, na nisy nivoaka. Zay aloha ny voalohany, fa tsy mbola manontany hoe inona nataony ao anatiny, fa zay aloha ny voalohany. Na nisy niditra, na nisy nivoaka. Zay zany efa mampiseho sahady le tokony namitamin'ny tena zany zareo amin'le hoe fisanganan'ny tena maty, na nisy niditra, na nisy nivoaka. Ary raha nisy nivoaka dia zava-mahagaga zany, satria ny ao tsy mba mivoaka zany. Dia niditra izy dia avoana ninona hoy izy? 5. Tsy nahita ny fatin'ny tompo izy. Tsy nahita ny fatin'ny tompo izy. Nisy niditra na nisy nivoaka. Dia ny fanontaniana tokony petraka ve le hoe le faty no nivoaka sa navoaka? Tsy maintsy izay ihany ny fanontaniana. Satria na io nivoaka na io navoaka. Sa misy fahatelo moa? Tsy maintsy izay ihany ny fanontaniana azo apetraka hoe tsy ao le faty na io nivoaka tao na io nisy namoaka. Ary zay no ny fanontaniana, mino ny fisanganan'ny tena maty ve ianao? Very hevitra zareo amin'ilay fanontaniana hoe nisy niditra sa nisy nivoaka, nisy namoaka sa nivoaka le izy.
rehefa very hevitra zany dia ny anjely ny tonga hamaly an'izay fanontaniana izay. Misy ny fisehony anjely mamirapiritra ary tsy mandeha ho azy io anjely io amin'ny lioka. Milaza ny iraka na mission Jesosy ny anjely eo amin'ny lioka. Rehefa ho teraka i Jesosy, nkalazaintsika amin'ny krismasy dia naniraka Andriamanitra naniraka an'izy. Naniraka anjely izy, anjely Gabriel niseho tamin'ny Zakaria, anjely Gabriel niseho tamin'ny Maria, fanombohany ny asan'i Jesosy. Rehefa mifarina ny asany ka vita, indro ny anjely tonga. Misy dikany io. Zava-dehibe indrindra amin'ny mission kristine sy ny anjely, ary zava-dehibe indrindra ho amin'izao tontolo izao. Fahaterahana tary fitsanganana maty eto. Mino zany va ireto vehivavy reto. Dia natahotra izy ary ty tahotra ty rososona satria efa nisy le tahotra voalohany satria voakodiny vato nisy niditra sa nisy nivoaka sa navoaka efa tahotra anankiray iny. Niampy ny fahitan'ny anjely. Tahotra faharoa zay saingy tahotra mampanatona. Niankoka satria fantany hoe fisehoana Andriamanitra ny anjely. Ary rehefa azo zay dia manontany amin'izay ny anjely hoe nahoana no atamaty ny tadiavinareo ny velona. Diso adresy nareo. Ny tenin-drazana koa rehefa andehandevina dia inona ny fiteny moa? Koa satria moa ny maty sy ny velona sy miara-monina. Zay ny fiteny. Dia eto zany tanteraka mihitsy zay teny nahoana no atamaty ny tadiavinareo ny velona. Tsy tokony ho ato ny misy an'izany ny olona zany. Voavaly amin'izay le fanontaniana teo hoe nisy nivoaka sa nisy niditra, nisy namoaka sa nisy nivoaka. Inona ny valiny? Nisy nivoaka. Dia izay le amtaniny ary zay ny alana eo satria tsy maty intsony izy. Nahoana no atao maty ny tadiavinareo ny velona? Raha velona izy tsy hipetraka ao. Fa nitsangana izy. Ny maty no soranareo, karakarainareo, lanjainareo, alevinareo ho lo. Fa ny velona tsy atao an'izany. Fa miasa sy mandeha. Ka tsy ato tsony izy. Efa mitsangana, efa miaina, efa miasa, efa mandeha. Ianao koa anontaniana hoe mino ny fitsanganan'ny tena maty ve ianao? Manomboka eto amin'ny fiainanao ny fitsanganan'ny tena maty ka hatrany an-danitra. Betsaka mbola mipetraka amin'ny saritsary-pahafatesana ny olona. Tsy fantana fa faty mandehandeha izy. Faty mandehandeha io zanany mbola variana ihany izy, tokony tolona-mbavaka amin'io izy. Efa hitsaha amin'ny olona amin'ny tampon-dohany. Efa petraka amin'ny olona amin'ny toerany tsy tokony ho izy. Ny zanany, ny vadiny, ny havany, na izy tenany ary. Efa ambany noho ny biby. Fa faty. Dia mbola tsy tonga saina ny olona. Ka mitaniny anjely nahoana no atamaty ny tadiavinareo ny velona. Mbola any amin'ny fitiavan-tena, fitiavam-bola, mbola any amin'ny fifanaratsiana no misy ny olona. Fa tsy mankana amin'ny fahavelomana. I fitsanganan'ny tena maty no ivo ny finoana kristianina, sady mitsangana amin'ny maty miala amin'ny fahotana no hitsangana amin'ny maty rahatr'izay. I fitsanganana amin'ny maty io zany ny ivo ny toroteny, ary io ny ivo ny finoana kristianina. Ny zavatra rehetra dia mandalo, ary na ny vavaka ataontsika rehetra mitodika amin'ny fitsanganan'ny tena maty rahatr'izay, fa ny fiainana mandalo. Be dia be ny antony mety mahatonga antsika ty am-piangonana. Amin'ny filozofia misy natao hoe cause première. Dia le antony voalohany zay adinontsika dia ny fitsanganan'ny tena maty. Fa matetika le antony faharoa, fahatelo, fahefatra no tena hiazakazantsika. Ary na mivavaka ary isika dia fo kely ohatran'ino ny fiderana, fisaorana, fibebana, fa le ataka lava be satria maro loatra ny zavatra ilayntsika mahantra atsika na ny fiainantsika, na ny fahasalamana sa ny tahaka an'izany. Rehefa mandeha ianao amin'ny firenena hafa dia tsy mitovy vavaka io. Misy vavaky ny olona amin'ny firenena mandroso reny tsisy fangatahana firy.
satria izy tsisy zavatra ngata. Fiderana sy fonana ny lavabe mivavaky ny zareo, fa le ataontsika mangataka lavareny io tsisy an'io vavaky ny zareo. Ary mampieritreritry zany. Ary ianao iray tory filazantsara amin'izareo ka teny hoe midira mivavaka metimety ny fiainanao, mivaha ny olanao, tsy mandeha zareo satria tsy izay ny ilainy, efa milamina le izy, efa tsisy olana ry zareo. Fa raha mitory filazantsara anao ka miteny hoe ianao ve mino ny fitsanganany tena maty, taitra izy satria izay ny ilainy, tsy fiainana aty amin'ny tany intsony ny ilainy. Tandremo ny AFF raha irana manao tafika masina any ka hitory hoe metimety ny fiainanao raha miaraka amin'ny tompo, tsisy mihetsika amin'ny olona, tsisy taitra amin'izany ny olona, ny anazy efa mety. Fa ary zay ma hoe ivo ny fiainana kristiana ny fitsanganana tena maty aloha, vao reny tetikatika be dia be ataontsika reny. Fa ianao ve mino fa hitsangana maty, fa ianao mandalo eto na mana ianao na mahantra ianao na mivara ny olanao, ianao tsy hipetraka eto zany fa mankany amin'ny fasana ianao. Inona no ataonao après an'io? Zay ny tena antony vavahana. Fa ny ankoatran'izay, satria mbola ety amin'ny tany ianao dia mangataka hazo vady, bisikileta, riny sy ny sisa, satria mbola ety amin'ny tany. Fa ny tena voalohany dia fiainana mandrakizay, ary zay matetika dinin'ny olona. Ary io le tsapan'ny Job, rehefa fongana avokoa ny fananany rehetra. I Job anisan'ny olona voalohany amin'ny testamenta taloha nino ny fitsanganany tena maty, ripaka daholo ny zanany. Satria tamin'ny andro taloha zany ny atao hoe manana fiainana mandrakizay dia metimety miaraka amin'ny Andriamanitra manana taranaka. Tamin'ny andron'i Abrahama patriarika natao hoe velona mandrakizay manana taranaka na taiza dia manan-karena. Zay ny mariky ny fahasoavana. Fa ny an'i Job lasa daholo ny zanany maty, fongana ny fananana, ny fahasalamana koa nanjavony. Teo izy vao tonga saina inona ary za amin'ny anahy zany miaraka amin'ny Andriamanitra. Teo izy tonga saina hoe tsy eto ihany ny fiainana. Ahoana hoy izy amin'ny Job 7:20, andininy 5:20 sy ny 9:20. Kanefa raha izaho dia fantatro fa velona ny mpanavotra ka hitsangana namparany eo ambonin'ny vovoka izy. Rehefa levana zao hoditro simba izao, ho afaka amin'ny nofo dia maninona hozy izy? Ahitan'Andriamanitra za mihitsy nahita azy, fa tsy olo-kafa ary maty mpandirina ny saina. Teo izy nahatsapa hoe tsy eto amin'ny fiainana, ary za mitena afatra tian'Andriamanitra pitaina aminy na dia mananjanaka manan-karena sy ny sisa, ary izy fongan'ireo tsy eto amin'ny fiainana. Ary io no averin'ny Paoly apôstôly, fa raha mbola mihinan'ny Kristy tsika dia tsy maintsy misy ny fitsanganany tena maty, ary io no ivon'ny finoana. Korintianina 1:10. Korintianina 1:10, ny andininy 15 hatramin'ny 17:20 vakitsika. Fa izao no lazaiko ny rahalahy, no famandrà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indry zava-amin'ny hafa no ambaroko anareo. Tsy hody mandra avokoa isika rehetra, fa vetivetoy ny ray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany, dia hovana isika rehetra, fa ho tsofina ny trompetra, ary ny maty atsangana tsy olo intsony. Ary isika hovana, fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Za mitanjona farany amin'ny fivavahana, sady voalohany ny farany amin'ny fivavahana, ary matetika dinin'ny olona. Fa ny sisy angatantsika io dia zavatra iainantsika ety an-tany, ampetipety ny fiainantsika. Fa le anan-danitra any tsy haintsika manao an'io ino le antony vavahana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Izay mahatonga ny reto anjely reto nahoana no ato amin'ny maty hitadiavinareo ny velona. Esory ny saritsary-pahafatesana amin'ny fiainanao mba ho velona ianao. Ny zavatra faharoa ambadika mitenin'ny anjely dia hoe mino ny tenin'Andriamanitra va ianareo. Tsarovo ny teny nataony taminareo ozy izy. Efa nitenany ny tompo, farafaratsiny ny telo, hoe zany ho faty, hitsangana amin'ny maty. Ary ny zavatra nataon'i Jesosy rehetra dia io daholo ny sariny. Raha miteny ty izy hoe raha vao ty tempoly ty da tsangoko na telona, dia izy le tempoly resava. I Jesosy mitenenina amin'io. I Jesosy mitenenina amin'io.
Raha nangalany Lazarosy tamin'ny maty izy dia manambara ny fananganana azy amin'ny maty zany. Zavatra rehetra nataony dia manambara n'io asa io. Raha nanasitrana izy na nijamba ny marary sy ny sisa dia mariky ny fandresena ny fahafatesany zany. Vakitsika ny Luka 7:20 mampatsiahivo ny anjely ny fanakemponona izay tokony tanina mandrakariva ary ny tanàn'ny fiangonana voalohany. Ary io ny fanakemponona natao voalohany io, ny bataina io dia nampidirina amin'ny fanakemponontsika. Ahoana ho izy ny anjely? Ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ka ombona amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro faty. Zay. Ny ivon'ny finoantsika ny resahana amin'ny tenin'Andriamanitra dia fanakemponona araka ny soratra masina hoe ny zanak'olona Jesosy tonga nofo zaminy dikan'izany. Ny an-tanan'ny mpanota satria isika le mpanota nanombo azy miaraka tamin'ny Diosy. Nitsangana amin'ny andro fahatelo. Mino zany ve ianao? Ary zay mahatonga an'irety vehivavy rety amin'ny diny fahavalo nahatsiaro ny teniny izy. Rehefa mahatsiaro mino ny tenin'Andriamanitra ianao dia velona. Miala mitahotra, miala tamin'ilay fasana aingana zareo. Ianao koa miala amin'ny fasanao. Misy fasana amin'ny tokantranonao. Ary indraindray ianao mihitsy le fasana. Misy le tononkalo manao hoe ny fasako ihany fa ny foko dia fasana. Indraindray ianao mihitsy le fasana fa adininao. Ianao le faty mandehandeha. Mila tenin'Andriamanitra ianao mba ho velona. Ireto vehivavy reto velona. Niverina aingana niala tamin'ny fasana. Lasa mpitoro vaovao mahafaly. Vehivavy maromaro ny tononona teo. Raha tsy diso sary volana Dorcas ngamba ny volana Avril. Ireo moa toko tsy nanao fanamiana dia tsy tazan'ny pasitera. Manina moa vehivavy ny sehon'ny zareo voalohany moa? Izany miresaka koa vehivavy sa lehilahy moa? No amboarina ny fiteny hoe miresaka kokoa fa tsy le anankiray. Noho izany dia ny vehivavy ny sehoana mba hiely tsara rehefa afaka mitahotra, mba hiely ny filazantsara, hiely ny vaovao mahafaly, amin'ny zavatra tsara no resahana. Fa zay koa ny anarantsika amin'ny tenin'Andriamanitra hoe mba mpitondra tenin'Andriamanitra ve ianao ny resahanao aty amin'ny fiangonana, eo am-body azo ao, sy ny sira, amin'ny chapiteau ao, ary eo ambony ao, tena tenin'Andriamanitra mahavelona ve tahaka ny reto vehivavy reto? Zay ny tondrana an'ireo. Resin'le vehivavy le lehilahy teto satria rehefa tonga tany zareo dia tsy nety ry zalahy hoe aiza koa nisy an'izany, nataon'izareo arirarira foana izy. Fa rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra dia papita ny vaovao mahafaly. Itsika tsy nahita izany Jesosy nitsangana zany, fa ireto ny nahita ny apôstôly nahita. Fa ny soratra masina milaza an'izany ho Paul, mino an'izany ve ianao? Mino ny tenin'Andriamanitra ve ianao? Korintianina 1:5-10, andininy 1-4. Zany ihany ny toriana, zany ihany no ambara, raha taninareo tsara dia voavonjinareo Paul apôstôly. Korintianina 1:15, andininy 1-4 vakitsika. Ary ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara izay nitoriko taminareo sy ny raisinareo sady ny orenanareo izay amonjenanareo koa raha taminareo tsara araka izay teny nitoriko taminareo, raha tsy nino foana ianareo fa atolotra anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay fanoraisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Inareo Paul apôstôly tsy nahita an'izany, fa za mitory nampianatra ary niorony ianareo. Raha taminareo tsara zany fa tsy hoe minomino fahataminareo. Zao ny famotinany azy: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina. Kristy nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Dia izay koa za mitenena ny Tompo amintsika. I Tomasy niteneny sambatra izay tsy nahita nefa nino ny tenin'Andriamanitra. Izy zany reo olona sambatra reo? Isika reo olona sambatra reo.
zay tsy nahita nefa mino. Ary isika rehefa mino dia tenena amin'ny tompo amin'ny Jaona 5 manomboka amin'ny andininy 4:20 hatramin'ny 7:20. Jaona 5 andininy 4:20 hatramin'ny 7:20. Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Zay mandreny teny ka mino zay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy olona. Efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo marina. Amin'ny andro sady tonga ankehitriny zay nanesany maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra ary zay mandredy ho velona. Fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy dia tahaka izany ihany koa ny zanaka ny menana fiainana ho azy ary ny manana fahefana tsara izy satria zanaka. Avy ny andro ka tonga ankehitriny andrenesany maty rehetra ny feony zay mandredy ho velona. Ianao zay nandre mitenin'Andriamanitra zao ny lazainy hoe velona. Efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesiny ianao mankana amin'ny fiainana. Efa tafafindra ny ala tamin'ny saritsary-pahafatesana amin'ny fiainanao ianao mankana amin'ny fiainana. Io saritsary-pahafatesana sy fasana io dia maro satria misy fiangonana koa fasana manary fanahy amin'ny olona. Voatsela zay nijery anankiray izy ny te hazo fiara dia nangatanana daholo ny olona vao te hazo fiara moko. Dia hoy izy indray aveo hoe kely loatra le rakitra raha paraporo amin'le fiara, averina daholo le rakitra valo ere no atao. Ka raha fiara ve dia irakitra 2 kosa averina dia namerina daholo ny olona. Raha ato ataon'izany zany natao amin'ny olona, zany natao hoe fiangonana amin'ny olona. Tsisy tenin'Andriamanitra, tsisy ninninona fa dia izay zany tonga avy aty daholo zay te hazo fiara dia manao rakitra dia naverina satria kely loatra le rakitra. Tongongodangody fa fiara no angata. Dia mino ve nareo fa hazo fiara daholo zareo? Fa ny olona dia mazoto fasa maty fanahy satria tsy laitra ny bala tsony, tsy mahalala amin'ny tokony atao tsony, tsy mahalala hoe ampakain'ny olona izy. Dia indray ny fiainana ohatran'izany, fiangonana zany fa fasana. Be dia be koa ny fasana, ireny toeram-piasanao ny fasana, ary indraindray ianao mihitsy, izaho mihitsy hoy tsika teny fasana. Dia mandevona manamaingo ny manodidina. Indraindray ny loham-pianakaviana mihitsy ny fasana amin'ny tokantrano io, tsy mamitarika ny ankonina amin'ny zavatra tsara fa lany andro amin'ny fanaratsiana ny hafa sy ny sisa. Mila mino ny fitsanganana amin'ny maty isika. Dia ny ety an-tany zany mitsangana amin'ny maty zany. Ny fiainanao, fiainam-pitiavanao, ny fiainanao manontolo ny tian'Andriamanitra tsangana amin'izao andro Pasika izao. Ary izay ny fandresena ho anao. Mila mino ny tenin'Andriamanitra ianao fa io tsy mety ritra ary tsy mety levona fa mitondra anao maharitra mandrakizay. Raiso io tenin'Andriamanitra io fahavelomana sy fandresena ho anao. Andresy hatrany ianao ary tsy atahotra nizaniza amin'izao Pasika izao. Raiso Jesosy Tompo mba ho aminao mandrakariva dia andresy ny zavatra rehetra. Aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana fa matoki fa izao efa naharesy izao tontolo izao, tsy misy tsy resinao raha miaraka amin'ny Kristy ianao. Amen.